mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmerabantsika rehefa malalatra dia alatsinainy faharoa amby roapolo ny volana janoary ity. Ny mofinaina voalahatra ao antsika dia ny bokin'ny Salamo fahasivy ambin'ny folo. Salamo fahasivy ambin'ny folo andiny voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina. Salamo fahasivy ambin'ny folo andiny voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny lanitra mitory ny voninahitr'Andriamanitra ary mihabakabaka manambara ny asan'ny tanany. Ny andro samy miteny amin'ny andro mandimby azy ary ny alina samy manolo-pahalalana amin'ny alina mandimby azy. Tsy misy teny na fiteny nefa tsy reza feony. Efa nivoaka ho any amin'ny tany rehetra ny famolainany ary ny teniny dia miaritra amin'ny faran'izao rehetra izao. Tranolay ho an'ny masoandro no nataony teo aminy ary ny masoandro dia tahaka ny mpapakabady mivoaka avy ao an-trano fandriny sady mifaly tahaka ny lehilahy matanjaka mihazakazaka amin'ny alehany izy. Any amin'ny faravodilanitra ny mpisahany ary ny alehany hatramin'ny farany koa ka tsy misy takona amin'ny hafanany. Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana ny tenao ny fahamarinana. Amen. Efa nisy fotoana nresahantsika ity Salamo fahasivy ambin'ny folo ity ary nresahantsika fa ity Salamo ity dia Salamo izay efa fampiasan'ny fiangonana kristianina hatrany amin'ny taonjato fahaenina satria mitory ny voninahitr'Andriamanitra, mitory ny asam-pahariana nataon'Andriamanitra, mitory ny fahendren'Andriamanitra eo amin'ny asan'ny tanany. Ary tsy hoe ny fivavahana kristianina ihany fa ny fivavahana jiosy koa aza mampiasa ny Salamo dia miresaka ity Salamo fahasivy ambin'ny folo ity ho tononkira manome voninahitra an'Andriamanitra. Efa betsaka ireo mpamorokira malaza tamin'ny taonjato maro mifandimby no nanome feo ity Salamo fahasivy ambin'ny folo ity. Matetika fantatsika dia Jean Sébastien Bach aty amin'ny taona 1350 dia efa nanome hira nanome feony ity Salamo fahasivy ambin'ny folo ity. Tahaka izany koa i Beethoven aty amin'ny taona 1300. Fa izay tena matetika harenesantsika azy dia nataony Joseph Haydn aty amin'ny taona 850. Izany hoe 10 taona eo alohan'ny nahafatesany ity mpamorokina malaza antsoina hoe Joseph Haydn izay mpisakaiza tamin'ny Mozart. Nataony Mozart mihitsy raha hoe Papa Haydn i Haydn zany. Mametra-panontaniana amin'ny Haydn ianao hoe isaka ny olona isan'ny mpamorokira fantatro fa tena mahay dia mamaly Haydn aminao hoe Mozart. Mametra-panontaniana Mozart ianao hoe iza ny olona tena fantatro fa tena mahay mozika mihitsy hoe Haydn, Papa Haydn. Zany hoe olan'ny mozika ity rangahy ity izay namorokira maro fantatra hatrany Vienne hatrany amin'ny toerana maro samihafa moa ny sangan'asany. Ary namorona ilay hira ity ataony hoe ny lanitra mitory. Ny lanitra mitory, betsaka ireo atoko-pira malagasy izay saika ny hira azy indrindra ireo any ampitan-dranomasina izay satria nadikany Lucien Nandre Narvelo, tsy atao hoe tompoklamo Lucien Nandre Narvelo, miantona satria akademisiana izy. Ny akademisiana dia tsy asiana hoe tompoklà satria velona ao anatiny, toy ny velona mandrakariva izy ao anatin'ny asany, ao anatin'ny asa sorany, atao anatin'izay fikarohany. Dia Lucien Nandre Narvelo no nandika ity asa tanany Joseph Haydn ity tamin'ny Salamo fahasivy ambin'ny folo dia nadikany nasiany feony zany nadikany ary tsara dika mihitsy dia betsaka ireo toko-pira mihira azy 10 taona lasa izay tsaroko ny rahan'ny chorale fiderana azy tao Paris tao anatin'ilay fiangonana antsoina hoe Église de Rédemption asa tadidiko izay na volana
savril tsy saroko tanoany ve paka sarosa pentecoste manodididina zay no ny rany ity atokopira ty fa tsy izy any be deaibe ny atokopira maro zay ny hira azy ny fiangonana tany Washington satria moa nisy fotoana koa ity mpanompon'Andriamanitra zay fanandao atsika ety Lucian Andrianavelo ny asa diplomate tany Etats-Unis dia nampianatra ny hira tamy toerana maro samihafa de nirainy reo kristianina tanora ro mpihira tao malagasy io tao Washington ity hira hoe tsy ny lanitra mitory ty fa eto Madagasikara de isan'izay ataotsika hoe mahagaga fa ny fiangonana fitsika Makady fotsy ny mpiangona de mihira an'io isaky ny alahady fandraisana raha tsy diso zao tsy fantatra fa tany amy taona vitsivitsy lasa dia matetika mihira ity hira ity mifandimby amin'ny hira ny andel amin'ny mesina am'lay aleloia ny andel de ifampifandibiasan'ny fiangonana eo de fa ny fiangonana manontolo mihitsy no mihira nyty hira zay ataotsika hoe lanitra mitory ny voninahitr'Andriamanitra zay tsara la hira mazava ho azy satria hira klasika marina moa fa ny fitiavan'Andriamanitra tsara foana tsara mandrakariva fa manaitra satria tsara dika le izy avy na de hoe klasika azy dia tandrify mihitsy miritsoka any amin'ny fo malagasy mihitsy ity hira zay ataotsika hoe lanitra mitory zay nadikany Lucian Andrianavelo avy amin'ny sangalasany Joseph Haydn teraky ny voalazantsika teo dia hira zay manaitra ny fo hira zay mampitodika amin'Andriamanitra ity hira izay eto am-pelantanantsika ity la isy raha fa sivy folo zany dia nalaina natao tononkira tahaky ny ireo anaty be deaibe moa ny hira protestante be deaibe anatin'ny firana protestante ny hira klasika be deaibe ndray moa ny firantsika azy ndray satria tsy voatery ahay mihira klasika ny fiangonana fa betsaka reo hira klasika zay mandritsoka ny fo mihitsy malaitra ny fo zafindrony io hira malagasy zay malaitra ny fo koa fa eo koa ny mozika klasika ny hira klasika sahala amindreny hoe tsy misy miadana ka afa-po zay tena hira klasika na koa hoe finaritra ny vorona ao anala betsaka reo hira zay ao anatin'ny firanantsika io nandray moa misy le izy tsy iraintsika fiangonana ka ny tokony izy de ndraindray tsika lasa variana amin'ny hira zay ataotsika hoe hira mampietsika ny vatana fa tsy hira zay io fitenin'ny Lucian Andrianavelo mihitsy hoe ndraindray lasa hira mampietsika ny vatana ho izy ao anatin'ilay boky nosoratany antsoina hoe ratany satria noratra boky izy matevina de matevina ratany mpanoratra ity sady Bahitatara ity nanorona ity hira tamy teny malagasy ity nandika tamy teny malagasy mpanoratra Bahitatara diplomate théologiana be deaibe ny asa zay nanaovany ny velarany ary de izy mihitsy teminy ankara raiky nge tsika malagasy variana amin'ny hiran'ny hira mapetsika ny vatana mialatsiny hira mapetsika ny vatana zay hoy izy manao hoe hiran'ny mpikomy hiran'ny olo zay tsy manana sofina afaka iaino melony ny etsehan'ny vatana fa de hira zay toy ny manetsika ny lay fo hitrotrana tahaka zany zay moa filazany azy zay tsy disy loatra akory ary dia itsy fijanona am'zay tantarany ity hira fa salamo fa sivy ambin'ny folo tsika fa de resaka ny hoe inona moa no resahany salamo fa sivy ambin'ny folo amitsika ka tena navakivava na ireo mpamorikira tamin'ny fotoan'andro de satria izy mitory ny voninahitr'Andriamanitra mitory ny fahalebiazan'Andriamanitra ary raha ohatra ka namorona ity hira ity Davida ka mamaky zany salamo zany ianao na mihiry zany tononkira zany dia ny tapany voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina de mitaonanao aninony Davida na koa manaitra anao mba hanao inony Davida na koa mampifo anao hiatrika inony Davida am'ty salamo fa sivy ambin'ny folo andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina ity lafin-javatra roa ihany de ampahirezana antsika mamakivaky zao herinandro fahatelo sahady na faefatra amin'ity volana janoary ity dia voalohany indrindra de zao manaitra anao azy hibanjina ny lanitra hibanjina ny asa tanan'Andriamanitra ary tsy ny asan'ny tanan'Andriamanitra tsotra korona sain'ny Davida banjininao am'izao fiandohan'ny herinandro zao andro faharosady amin'ny herinandro fa nibanjina ny lanitra
zany hoe tao amin'ny Davida ianao hitraka, tao amin'ny Davida ianao hitraka, hijery ny lanitra. Marina fa fitenin'ny Davida mijery ny fahatsarany zavaboary, ny tendrombohitra sy ny tahak'izany, fa am'ty herinandro voalohany, am'ty andro faharoa amin'ny herinandro, zay fiandohan'ny herinandro ty dia tao amin'ny tompo ianao, tao amin'ny salama ianao hitraka, hijery ny lanitra. Ny kristianina zany de zao, tsy kristianina variana eto amin'ny tany ihany, eto amin'ny tany ny tongony, fa mibanjina ny lanitra izy, olona mitraka, olona manana vision, olona manana fijery, olona tsy resy, olona mijoro, zay no antsoina hoe kristianina. Ary zay no tiany Davida ho takatritsika. Ndray mantsy nisy olona manome tsiny ny kristianina, manao tahaka andry Nietzsche ohatra, manome tsiny ny kristianina hoe nareo ke variana mijery ny lanitra, tsy rarahianareo ny etỳ tany. Tsy zay loatra ny toetran'ny kristianina, tsy manadino ny etỳ tany mihitsy ny kristianina, ary tsy nasain'i Jesosy hanadino ny tany izay itoerantsika isika, tsy kristianina zany. Matoa Jesosy ny tena manao hoe ianareo ny fanahy ny tany, de midika fa manome toerana mihitsy ny zavatra iainana etỳ ambonin'ny tany ny kristianina, ka tsy itsika mihitsy no ampianarina zao tontolo zao ny am'izay tokony hitantanantsika ny fiarahamonina, na hitantanantsika ny tany, na hitantanantsika zay manodidina antsika. Tsy itsika mihitsy no ampianarina zao tontolo zao an'izany. Fa raha mampianatra an'izao tontolo zao, raha manaiky ampianarina zao tontolo zao an'izany tsika, de ny finoantsika mihitsy zany ny tsy maro toerana. Na isika tsy mibanjina ny lanitra, fa raha mibanjina ny lanitra, mibanjina ny asan'Andriamanitra eo amin'ny habakabaka isika, dia mahatonga antsika eo mafiorina amin'ny fijoroana eto ambonin'ny tany zany. Mahatonga antsika eo mafiorina amin'ny fijoroana vavolombelona, ny fibanjina antsika ny lanitra, zany hoe tsika mitraka fa tsy miondrika. Zany hoe raha tao amin'ny Davida itsika hibanjina an'Andriamanitra, hibanjina ny asan'Andriamanitra, de zao tiany isika mba ho mafiorina amin'ny fijoroana vavolombelona. Raha ohatra ka mibanjina tsara ilay amin'ny habakabaka nefa sika de mahagaga fa ny voalohany tao amin'ny Davida ho mpanjintsika eto de ny masoandro. Ny masoandro. Indroa intelo miverina ny teny hoe masoandro. Ny andininy fahadimy hitatsika, ny andininy fahaefatra dia hitatsika, ary asehony koa aza ny fitrandrasana ny masoandro mihitsy hoe mifaly tahaka ny lehilahy matanjaka ny masoandro, tahaka ny olona tahaka ny mapakabady ny masoandro, mahazo ny hafanan'ny masoandro tany rehetra. Ny masoandro ny voalohany tao amin'ny Davida ho banjintsika. Ny masoandro moa inona tamin'ny andron'ny Davida? Ny teny malagasy ara tsaratsara dika kokoa ry havako. Ny teny hoe masoandro dia marina tokoa, fa teny anankiroa natambatra: maso sy andro. Maso, zany hoe ny malagasy de resy rahatra, fa ny masoandro dia tsy inona tsy akory fa mason'ny andro. Zany hoe io andro zany dia manana maso, sady maso mijery anao no maso mitaridarana anao. Malagasy moa amin'ny fiainana de ohariny foana amin'ny vatan'olombelona ny zavatra rehetra zay hitany. Miteny izy vohon'ny tany satria misy vohony ny tany, misy vola mosiny tany zany. Mahita izy hoe zanatany, teratany, zany hoe miainga mandrakariva amin'ny olombelona no ijereny ny zavatra rehetra. Zany hoe toy amin'ny malagasy dia ny olombelona no ivon'ny zavaboary, ka zay zavatra rehetra jereny eo amin'ny zavaboary dia saika miainga amin'ny olombelona, sainga miainga amin'ny olombelona. Zany hoe ivon'ilay tontolo, ivon'ilay zavaboary misy ny olombelona. De tahak'izany koa mason'ny andro, zany hoe toy ny mahita olombelona fitaovany mitovy eny amin'ny olombelona mandrakariva andresana. De mandrakariva de ohatra hoe lela mpamaky, lela nangady, tongotseza, hitany eny daholo, tongotseza, ninona moa misy tongony, ny olona, isan-karazany, tanajioka be de be, zany hoe ny saika miainga amin'ny olombelona mandrakariva. Dia hoy izy manao hoe misy mason'ny andro, dia mason'ny andro ny masoandro ny malagasy.
Malagasy de resy lahatra fa nisy fotoana moa ny malagasy nivavaka tany masoandro hoy ireo mpandinika de tara-pavahana enti-paharazana hoe nisy fotoana ny malagasy dia nivavaka tamy masoandro any aloha lavitra ny taonjato dira-vavahana any aloha lavitra andrena-polo merina zany. Azay matokany hoe misy fomba malagasy natsoina hoe mivoaka hitany, zany hoe rehefa kelikely teraka kelikely ndray amin'ny zaza dia afaka herinandro vitsikely eo andro vitsivitsy eo dia mivoaka hitany ny vehivavy, mivoaka hitany zany hoe mivoaka ka aseho masoandro. Zay mahatokany te malagasy manao hoe tena tsy fampiseho masoandro, teny maloto tsy fampiseho masoandro, fihetsika tsy fampiseho masoandro, zany hoe zay mahatokany hoe maso ny andro, maso mijery, fihetsika tsy tsy fampiseho masoandro zany hoe ny masoandro dia toy ny ary ny teny hoe andriananahary, ny teny hoe andriananahary na zanahary dia tsy mifanalavitra mihitsy fa lalaina avy amin'ny teny hoe masoandro. Zava-dehibe tamy malagasy mihitsy io masoandro io. Tsy tavida ihany zany fa ny malagasy mihitsy ary tsy tavida ihany moa fa hatramin'ny civilisation ny antiquité nareo polythéiste atareo vavaka tamy sampy isan-karazany dia ohatra hoe ny andriamanitra egyptianina Ra de masoandro. Aza tonoina ny krismasy dia nalaina avy amy tantaran'ny fetiny masoandro mazava ho azy satria ny romanina koa de tahaka zany, ny celta de tahaka zany mivavaka tamy masoandro avokoa. Fa inona ny tiany Davidy ho takatritsika raha miteny izy manao hoe jereo ary io masoandro io, jereo ny asan'Andriamanitra raha mijery an'io masoandro eo ianao. Raha mijery an'io tsika amy lafiny siantifika de vao mainka hiaiky ny fahendren'Andriamanitra hoe io masoandro io dia manafana atsika, io masoandro io dia mamelona atsika, io masoandro io dia fitaovana omen'Andriamanitra atsika mba ananatsika hafanana, mba hahafahatsika miasa, fitaovana omen'Andriamanitra atsika ny masoandro. Raha toa ka somary mandeha lavidavitra kely isika, mihoatra lavitra noho zay mety ho fanazavan'i Davida aza momba ny masoandro de tsika mianatra retsekoly fa ny masoandro de vongana afo zay manome hafanana atsika avy amina réaction nucléaire na fomba tsotra angambany hydrogène manjary lasa hélium zay manome hafanana, manome énergie, manome angovo, mahatratra eninjato tapitrisa tonne isaky ny segondra ny hydrogène miova hélium manome atsika hafanana sy hazavana tahak'izao. Nataon'ny olombelona hoe Andriamanitra misy tamin'ny fotoan'andro be dia be ho resahantsika teo zay nieritreritra azy ho Andriamanitra. Zava-mahagaga hoe masotsika ny asan'Andriamanitra raha mijery ny masoandro sika satria de nataon'Andriamanitra goavana ngeza be zany masoandro zany ary de manodidina an'izany ny planeta valo miaraka amin'ny ireo karazan-drazana planeta madinidinika na singa madinidinika miaraka aminy ary dia manovo hafanana sy hazavana am'izany avokoa. Tsy zay ihany moa fa miaro antsika koa ny masoandro. Davida de tamy fotoan'andro de nieritreritra fa ny masoandro no mandehandeha mazava ho azy tsy mbola lasa lavitra ny siansa de Davida nieritreritra fa ny masoandro no mandehandeha fa tsy mbola tsy voatsain'i Davida mihitsy ny fahalalana hoe dia ny tany ange ny miodina manodidina ny masoandro fa tsy ny masoandro akory no mihetsika manodidina ny tany. Fa averatsika zay fomba fijery siantifika satria tsy takan'i Davidy zay, itsika ny mahalala azy fa andeha itsika hijery ny am'ilay hoe tao amin'Andriamanitra, tao amin'ny Davida itsika hijery ny lanitra ary anankiray am'izany ny masoandro. Inona moa ny hevim-panahy Davidy ho takatritsika fotsiny raha mibandina ny masoandro isika, raha mibandina ny lanitra isika ka mahatsiaro ny asan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny masoandro de izao fotsiny ihany, Andriamanitra de izao, raha mibanjina ny lanitra ianao, raha mibanjina ny asa tanan'Andriamanitra ianao ka mandinika ny asan'Andriamanitra amin'io masoandro io de izao, Andriamanitra de manome hafanana anao, manome fahavelomana anao, manome aina ho anao. Azany ny sehoan'ny voninahitr'Andriamanitra. Andriamanitra de izao tsy tapitra ny asany, efa ataontsika hoe 4,000 tapitrisa taona zay io masoandro iny teo hoy ny siansa, mihoatra azy 4,5 milliards d'années azy dia teo foana izy.
no zany de zao mahazo matoky ianao fa tsy ianao bitika kely io akory no adinon'Andriamanitra. Zany ny lehibe lavitra vitan'Andriamanitra ka maika fanao izay sahaza, zay hanina sahaza ao anao, zay fahasalamana ao anao, zay fahasambaranao anao, hain'Andriamanitra zany. Ny lehibe indrindra tsy takatry ny saina azy, ny men'Andriamanitra. Hoy Davida eto, ny masoandro izay lehibe afaka mitelona ny tany inenjato dia kanefany dia ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika izany fahalehibeazany zany. De afaka malala am'izao herinandro vaovao zao de matoriky ny herin'Andriamanitra, mbanjiny ny voninahitr'Andriamanitra, aza manaiky kivy sy resy raha mijery ny tany ianao. Ny tany de zao itoerantsika, ny potsika an'Andriamanitra, fa mitraka mbanjiny ny voninahitr'Andriamanitra, aza variana amin'ny fahoriana eto amin'ity tany ity, fa mbanjiny ny fahalehibeazan'Andriamanitra izay tarafina amin'ny asan'ny tanan'Andriamanitra. Andriamanitra manome hafanana, Andriamanitra manome fahazavana, Andriamanitra mitaridarana antsika, Andriamanitra ny momba antsika. Zay no asehon'ilay hoe masoandro. Fa ny faharoa zay hoentin'ny Davida mampahery antsika raha mamaky ty Salamo 150 ty tsika, de io izy manao hoe zao kongio izy ny andro de samy miteny amin'ny andro mandimby azy, ary ny alina samy manom-pahalalana amin'ny alina mandimby azy. Zany hoe amin'ny Davida de ny fiainana de mitohy. Ny andro de mampita ny fahalalana amin'ny andro anankiray indray. Lasa iny ny taona 320 dia tsy hoe very akory zay fahalalana tany amin'ny 320. Tsy hoe very akory zay fahendrena tany amin'ny taona 320, fa miteny amin'ny taona 420, ny taona 320. Zany hoe Davida zany dia ny taonantsika tsy aladino ny lasa mihitsy, ny taonantsika tsy aladino ny lasa, ma tsy hamafa ny lasa, tsy hoe tsy hirarany hafa, tsy hoe tsy hirarany lasa, fa Davida de mitaonantsika hibanjina, hatsiaro ny tantara, hatsiaro ny lasa. Izy manao hoe tadidio tsara fa ny alina de manolo-pahendrena amin'ny alina anankiray indray. Ny andro tany aloha de miteny amin'ny andro, zany hoe ny vanim-potoana ankehitriny de zao azonao azavaina tamin'ny vanim-potoana tany aloha. Io zavatra mitranga amin'ny ankehitriny io de zao azonao azavaina tamin'ny zavatra tany aloha. Nanaitra tiavako malala tamin'iny volana novambra tamin'ny taona 320 iny a, ny nanaitra de izao ny fonan'ilay ny fifonan'ny Allemand, ny fifonan'ny Allemand tamin'ny Tanzaniana. Nahoana moa ny fona tamin'ny Tanzaniana ny Allemand? De ny antony dia noho ny herisetra tamin'ny fanjanahantany zay nataon'izy ireo, noho ny herisetra tsy tokony adonoantsika fa ny Allemand de tsy hoe akory hoe tsy nanjanatany any izy na dia tsy nanjanatany tahaka an'izay nitranga tahaka ny nataon'ny frantsay na tahaka nataon'ny britanika akory, fa ny fona tamin'ny Tanzaniana ny Allemand. Satria nahatsiaro hoe ny fanjanahantany dia crime contre l'humanité. Zany hoe nisy zavatra zay herisetra natao tamin'ny olombelona. Zany dia tantara. 100 taona lasa zay na 20 taona lasa de tsy nisy ny heritreritra mihitsy hoe zany fanjanahantany zany ange ka hoero ke ho andreo nanao azy zany. Fa ateoriana dia miara-miaiky tsika fa manao hoe haikosakay nisy tsy nety. De betsaka ireo ny fona, betsaka ireo firenena ny fona, betsaka ireo firenena zay mialatsiny tamin'ireo herisetra natao tamin'ny fanjanahantany. No zany dia hoy tsika manao hoe ny tantara de tsy vanadino, ary zay mahatonga ny Davida eto miteny manao hoe io ange ny zavatra nitranga ankehitriny de zao mifampiankina tamin'ny zavatra tany aloha ny zavatra tany aloha de zao miako amin'ny zavatra ataontsika amin'ny zavatra mitranga ankehitriny. Ny zavatra ankehitriny tsy tonga ho azy fa toy ny zavatra omaly aza, ary ny zavatra ao ampitsy de zao ho toy ny zavatra ankehitriny. Zay le dikany teneny manao hoe ny andro samy miteny amin'ny andro mandimby azy, ary ny alina samy manolo-pahalalana amin'ny alina mandimby azy. Zany hoe fantaro ny tantara. Afaka malala ny olona mandinika ny lasa, ny olona mandinika ny lasany ao anatin'ny finoana, ny olona mandinika ny lasany ao anatin'ny fanetretena, ny olona mandinika ny lasany ao ambany fahasoavan'ny tompo,
dia mahita ny voninahitr'Andriamanitra. Rehefa mijerenao tsara ny tantaram-piainanao araka ny tenin'ny Davidy io, ka jerenao amin'ny fahasoavan'i Jesosy, fa tsy jerenao amin'ny herin'olombelona. Rehefa jerenao ny tantaram-piainanao ka jerenao amin'ny finoana, fa tsy jerenao amin'ny fiezahan'olombelona, dia zao hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Rehefa mijery ny tantaram-pirenena ianao na ny tantaram-piangonana ianao ka jereo aza sarahana amin'ny fahasoavan'Andriamanitra mamaky zany, dia hitanao amin'ny voninahitr'Andriamanitra. Mitaonanao ahita ny voninahitr'Andriamanitra. Afaka malala amin'izao herinandro vaovao zao ara, dia roa no entina mampahery anao. Mpanjiny mandrakarivan'Andriamanitra, mpanjiny ny asan'ny tanan'Andriamanitra, dia matoki fa Andriamanitra dia loharan'ny fiainana sy ny fifaliana. Ny fandaminan'Andriamanitra ny fiainanao dia fifaliana sy fiadanana, fa tsy fangirifiriana akory. Ny mahamaika an'Andriamanitra dia ny anome fiadanana anao, dia mpanjiny mandrakariva ny fahendren'Andriamanitra, ary matoki ny fahendren'Andriamanitra. Ary ny faharoa dia izao no entina mampahery anao, aza manadino ny tantaranao, aza manadino ny lasanao. Mety misy lasa tsy mety, mety misy fahadsoana tsy nety, mety misy zatra natao tany, fa izao reny rehetra reny dia efa noentin'i Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana. Ary ny zavatra rehetra rehefa hoentinao amin'ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy Tompo dia manjary lesona ka ahafahanao manana fiaingana vaovao. Jesosy tsy manameloka anao mihitsy, fa na inona tsy nety nataonao, na inona zavatra maro samihafa zay mety ny lalovanao, rehefa entinao apototry ny hazo fijalian'i Jesosy zany, dia manjary lesona, dia manjary hery manetsika anao indray hanao zava-baovao. Zany hoe ny olona mitodika amin'ny hazo fijalian'i Jesosy dia tsy olona resin'ny fahalemenina, resin'ny tsy fahombiazana, tsy zay mihitsy. Zay mahatonga an'i Paoly miteny hoe dia ny fahalemeko no manjary fahatanjahako, satria efa noentiny tao amin'ny hazo fijaliana zany, dia manjary hery vaovao manosika azy hanao ny tsara. Hery vaovao manosika azy mahatonga azy hihoatra ilay fetrany. Afaka malala aza malaika mijanona amin'ny fetranao ara, fa mpanjino ny lasanao, isoriny zavatra rehetra, dia matoki an'Andriamanitra fa afaka manomboka zavatra vaovao miaraka aminy ianao amin'izao taona vaovao zao. Ivavaka isika. Tompo, misaotra anao zahay noho ny fitiavanao sy ny famindram-ponao, fa Andriamanitra mamela helika ianao, manome tompon'andro anay ary mampitraka anay hijery ny lanitra, hijery ny fandresenao, hijery ny fitahinao, hijery ny fahasoavanao. Dia afaka mametraka iterinandro vaovao teo mba ny fitahinao zay Andriamanitra, da io mba ho tsapanay fa loharan'ny fiainana, ny fiadanana sy ny fifaliana ianao, ary ta io koa zay Tompo ahatsiaro fa tsy fahombiazanay akory ny zava-dehibe, fa ny fitantananao sy ny famindram-ponao. Dia marino aminay fa ny andro dia samy miteny amin'ny andro mandimby azy, ny alina manolo-pahalalana amin'ny alina mandimby azy. Dia tareo ny fiainanay mba tsy ho kivy ao anatiny izay mety ho tsy nety natao tamin'ny taona lasa, fa atao mikosa handroso hatrany hibanjina anao Andriamanitra amin'ny asa tsara. Dia manapa-tompo tomponay. Apetraka feonam-pilatananao terinandro vaovao ty, ho herinandro ny fifaliana, ho herinandro ny fandresena, ho herinandro ny fahazavan-tsaina no vakivakinay. Misaotra Jesosy. Amen.